faly miarabantsika rehetra indray rakizy. Ary faly indrindra indray androany hanolotra tantara mahafinaritra sy mahavariana ho anao. Enoy tsara ary. Inona ny olana amin'ny Petery? Tena ohatry ny hafa mihitsy ao fijery azy amin'izao fotoana izao. Marina izany, tsy mivazivazy toy ny mahazatra izy. Ary tena mangina izy. Toa malokendroka be i Petera. Toy ny hoe mitondra kitapo mavesatra sy tsy hita maso eo an-damosina izy. Inona no ao anatin'izany? Tsy niresaka momba izany mihitsy izy. Mahagaga, fa isaky ny any amin'ny sekolelady izy dia mitazona foana ny kitapony. Fantatry Petera fa tsy ho afaka hampifaly an'Andriamanitra mihitsy izy raha mbola misy io vesatra io. Lasa saina mafy izy rehefa noditra ao an-tranony. Teo irery izy ary nandeha avy hatrany tany amin'ny efitranony. Niodina ao amin'ny eritreriny an-tranony momba ilay enta mavesatra nentiny. Entana nangalarina tao amin'ny magazay. Ny vola nalainy antsokosoko tao amin'ny poketra ny reniny. Ny lainga sy ny vazivazy ratsy nolazainy mba hampihaiky volana ny olona. Tsy afaka manao teo izao aho. Nieritreritra i Petera. Fantany tamin'ny alalan'ireo tantara ao amin'ny Baiboly fa afaka manova sy manavao ny zavatra rehetra i Jesosy. Fiangana vaovao ny tiany Petera. Ary izany no antony nanaovany zavatra tsy mbola nataony hatramin'izay. Nivavaka izy. Nolazainy ampahatsorona tamin'i Jesosy fa tena nanenina mafy izy tamin'izay rehetra nataony. Niresaka tamin'ilay tsy hitantsika izy. Kanefa izy ilay momba antsika mandrakariva sy miainao antsika amin'ny fotoana rehetra. Ry Jesosy Tompo, misaotra anao indrindra aho. Tia ahy ianao, na dia fantatro azy ny zavatra rehetra momba ahy. Mamela ahy, ny ololainga sy ny halatra ary ny teny ratsy. Tao madigny foka, midira amin'ny fiainako ary miteza ho tompoko. Amen. Taoriany vavaka nataony dia nahatsiaro maivamaiva ny Petera satria mamaly vavaka foana Jesosy. Nilaza tamin'ny mpifaliany Petera hoe misaotra anao a Jesosy Tompo, fa namela ny helika ianao ary araka amiko mandrakariva. Amen. Tsy karitr'izy ireo fa niovy i Petera. Nambarany tamin'izy ireo ny antony, na dia niome aza ny sasany tsy nahatakatra izany. Moa ve manana entana mavesatra toy ny kitapo mavesatra ao an-damosina ianao? Tsy fantatro izay ao anatin'ny kitapo. Fa fantatro fa afaka lazainao amin'i Jesosy ny zavatra rehetra. Afaka manao toa an'i Petera koa ianao. Raha manao izany ianao dia tiako ny andreny ankony avy aminao. Izay indray no anjara hafatra ho antsika tamin'ity anio ity. Tahiny tompo daholo nanolotra ny tantara zokomy.